Katrika izany amin'ny valora fotoana ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry matv manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ampanajana ary anjo izany hatramin'ny farany santsiona ny vaovao isongadina amin'izao alina izao indrindra ramofo ny makasika indrindra ny tatitra ny dia ny premier ministre Cool Roger tany Genève eo ihany koa ny orohorontany izay nitranga teto Antananarivo tamin'ity androany ity ary momba ny fihaonan'ny filoha ery Rajaondarimampianina tamin'ireo ekipa pirenena eo amin'ny handball sy ny Barea ny Madagasikara taterina amintsika isan'ny asongadina ao anatin'izao fampahalam-baovao amin'izao alina izao asaina renao anaraka izany hatramin'ny farany havetrany ary dia ho santaritsika ao anatin'ny ao anatin'ny vaovao samihafa izay nisy indrindra raha moa ny orohorontany nitranga teto Antananarivo io atoandro io raha araka ny fanazavana voaray avy amin'ny institut et observatoire de géophysique d'Antananarivo dia tany Miarinarivo nofohy be n'ity orohorontany ity ary nahatratra 4 telo eo amin'ny margefy Richter ny aheriny arahantsika avetrany ny andinindinina. Nisy orohorontany teto amintsika androany tolakandro ka saingy anarenesana izany avokoa ny fokontany maromaro teto Andrenivohitra. Raha ny fanazavana voaray avy amin'ny institut et observatoire de géophysique d'Antananarivo na ny OGA dia fantatra fa orohorontany nahatratra 4 telo eo amin'ny margefy Richter ity niseho ity ka tamin'ny Miarinarivo nifohy be izany orohorontany izany. Tokony manodidina tamin'ny 12 minitra tanohanina niseho izany orohorontany izany. Ankoatr'izay dia voalaza ihany koa fa nisehoana orohorontany tany Ampania tamin'ity androany ity. Raha ho an'Antananarivo sy ny manodidina, raha ny fantatra sy ny fitantaran'ny olona dia nahenona an'izany avokoa na tany Ambohitrarahaba ka hatrany Ampitatafika, mandalo Analalakely sy Besarety na koa Itosy. Raha ny fantatra dia tamin'ny herintaona volana May tahaka izao ihany koa dia nisy orohorontany teto Madagasikara ka tany Loatra Mangoro ny fohy beny nefa dia eny teto Andrenivohitra ihany koa ny fihetsiny. Tsy dia nisy loatra ny fahasimbana naterak'izay orohorontany izay. Ny taona 2024 ihany koa dia nisy orohorontany teto amintsika ka teto Antananarivo sy ny Renivohitra ihany no naharenesana izay fihetsiny izay.